Miaraba tsika ritra ny tokantrano andrevana izay manaraka nyity fandarana ity izay renesinao eto isaky ny fotoana tahaka izao. Androany hitonanao kely mba hiaina nyity tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 10 ka ny tapany faharoa le hoe fiainana be dehibe ity fa milohan'izay aloha hivavaka ao aminao mangataka ny fanamasin'Andriamanitra mba hisokatra tsara ny saina mampananao azahoanao mandray ity afatr'Andriamanitra androany ity. Jesosy Tompo misaotra anao lehibe aho ny amin'izao fotoana izao raha mbola nomenao tombonandro azahoanay mbola miaino ny teninao ary azahoanay mbola miaina ny fahamarinany ty teny fikasana lehibe nomenao anay dia ny fiainana be dehibe. Vangio ny tsirairay avy any tokantrano any izay manaraka ny ty afatr'Andriamanitra ity ary mangataka anao aho enao amin'Andriamanitra anao izay tsy miova ny herinao marsenio ary mandrakizay hikasika ny fon'ny olona rehetra ny ianao. Atolotra anao ny voninahitra, atolotra anao ny dera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovako izany vavaka izany. Amen. Androany hoy aho araka nambarako taminao teo mba te hitonanao mihitsy mba tena hikasika ny fahamarinany ty teny ity. Ifilazany tsara ny jaona toko 10:10 hoe fiainana be dehibe. Ny fahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany manko dia anomean'ny olona ny famonjena ary ao anatin'ny famonjena misy ny fiainana be dehibe. Zao nambaran'ny apôstôly Jaona raha mamaky tsara ianao any amin'ny Jaona epistiliny Jaona 7 any hoe mivavaka ozy mba ho ambinina sy ho salamana ianao izy amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanahinao. Jerevinao tsara zay teny zay. Zany hoe le famonjena hoentin'i Jesosy mandra-pialanao eto amin'ity tany fandalovana ity dia tokony hiainanao zany fahamarinana zany mba ho ambinina ianao. Raha miresaka n'izany fanambinana zany rehefa dia ny fiainana andavanandro zany. Io zavatra katsahantsika isan'andro mba ho ambinina ianao satria Jesosy Kristy raha tonga tety ambonin'ny tany dia ao anatin'le hoe fiainana be dehibe zany tiano tenenina zany sy ho salama ozy. Jerevinareo tsara. Itsika ry havana amin'izao fandalovantsika eto ambonin'ny tany eto zao mandalo karazana fisedrana be dehibe ary anisan'izany ny aretina. Androany mba hiresaka anao reto teny fikasany reto satria faminaniana lehibe efa tany amin'ny 2 arivo taona lasa 3 arivo taona lasa raha mamaky tsara ianao ary mihoatra n'izany aza ny nomery toko 220 le mikasika an'le hoe menarana varahana. Nisy fotoana ny resahan Jesosy izy io menarana varahana io raha mamaky ny jaona toko 7 ianao niaona tamin'ny Nikodemosy izy dia zao ny hitanao amin'ny jaona toko 7 hoe tahaka nananratana Jesosy ny tenen'io menarana varahana tany enefitra ozy le voalaza any amin'ny nomery toko 220 le nikekerin'ny menarana ny zanak'Israely ary betsaka ny maty. Dia ozy Jesosy hoe anazava zany izy le mission tahaka nananratana ny menarana varahana tany enefitra ozy no tsy maintsy ananratana ny zanak'olona koa. Zany hoe miresaka izy zany le zavatra fanolorantena nataony le ho faty teo ambony hazo fijaliana ary mba tsara ho fantatrao inona ny antony nahafaty azy teo ambony hazo fijaliana. Tsika ry havana indray ohatrany tsy tena mahalala loatra ny antony tena hoe nahafaty an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa planin'Andriamanitra rainge ry havana iny hitondra ny fahotana rehetra. Jerevinao tsara efa tany amin'ny azo lazaina hoe efatra arivo taona lasa zao ny fanambarana ny salamo 3:100 any 7 hoe zay mba mela ny eloka rehetra ary manasitrana ny aretina rehetra. Natongavan' Jesosy teto ambonin'ny tany zany tokony ho fantatrao zany fa tsy matimaty foana akory iny fa planin'Andriamanitra ray iny amonjena ny olona voalohany indrindra ny amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay anomezana ny fiainana mandrakizay ary faharoa amin'izao fahavelomana zao anomezan'Andriamanitra ny fiainana be dehibe. Tsarovy tsara ry havana fa
ny aretina io le voalaza ny salamy fahatelo am'zato ametraka fantanina manko ny olona fa pikasika an'izany hoe aretina zany fa androany ianao a tiako mba hijery tsara hoe avaiza marina moa ny aretina raha manana baiboly ianao vakio ny joba toko faharoa fa Andriamanitra mihitsy nanome permission alalana any Satana hikasika ny Joba dia feno aretiny Joba. Jerevinao tsara io teny io a feno aretiny Joba fa misy planin'Andriamanitra mba hisedran'Andriamanitra ny Joba koa fa tsy niova mihitsy Joba ny finoany Joba. Tsika moa raha manaraka ny tantaran'ny Joba dia jerevo tsara fa naverin'Andriamanitra daholo ny zavatra simba rehetra satria tena nijanona tao anatin'le fatokiana amin'ny herin'Andriamanitra i Joba. Ianao izay manaraka nyty afatr'Andriamanitra teny tokantrano any mety ametraka fanontaniana koa ngamby ianao amin'ireo karazana problema be dia be manodidina anao ireo. Veriko indray mandeha hoe nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany hanome fiainana be dia be. Ity ambonin'ny tany ingery avany dia efa azo iainana izany fiainana izany. Santionana iny tantaran'ny Joba nomeko anao iny. Ity ambonin'ny tany dia efa azo iainana izany. Zaho manokana tao anatin'izany fotoana 12 taona narahako tamin'i Jesosy izany tena tsaroko mihitsy. Nisy karazana fisedrana tahaka ny nandalo tamin'iny Joba reny. Ireo karazana zavatra sarotra be dia be fa izao ny fahamarinana. Nisy foana koa ny fanambinana. Nataon'Andriamanitra teny an-dalana teny ary tsy miova mihitsy izy. Zany nitoriako aminao ary tiako ianao mba androany iaina n'izany fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho ambinina ianao ary salama ianao avy amin'Andriamanitra izany fa mangataka anao ary ho fotsiny toro lalana izay omen'Andriamanitra anao androany. Mba fantatrao moa ry havana io salamy fahatelo amby 50 le ambany amin'ny 5 sy ny 5 le hoe nivesatra ny fahorentsika izy. Zany ny antony nafaty azy teo ambony azy fadina napetraka Andriamanitra teo amin'ny daholo ny fahotana. Ary alohan'ny akarany teo ambony azy fijaliana eo amin'ny 5 sy ny 5 io le kapoka mitondra ny aretina rehetra. Tamin'ny andron'i Jesosy ry havana ny maramila romanina rehefa mikapoka ny olona izy izay voaheloka dia any amin'ny 7 kapoka any. Maramila romanina dia nikapoka fotsiny tsy nahalala ny dikan'izay. Firy koa moa ny olona amin'izao fotoana izao ry havana mivavaka any am-piangonana tsy mahafantatra akory izany fa nitondrany Jesosy ny aretina rehetra teo amin'ny tenany. Io le voalaza ny Isaia toko fahatelo amby 50 andininy fahatelo sy ny fahaefatra io mitondra ny aretintsika rehetra izy. Raha mamaky tsara ianao ireo filazantsara efatra anisan'ny tena azo lazaina hoe tao anatin'ny fotoana nitorian'i Jesosy filazantsara tao anatin'ny 3 taona raha manaraka tsara ianao dia saika tao anatin'ny tao le ministeran'ny fanasitranana. Jerevo tsara ry havana io. Ny fanontaniana mipetraka dia matetika hoe mbola marina ve izany fiasan'i Jesosy zany. Jesosy ry havana rehefa vonoina ka maty dia nitsangana tamin'ny maty dia zao ny teniny enono tsara ny teniny. Mandehanaka toreo ozy ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra dia ahoana ozy ny teniny sitraniny marary diovony boka avoay ny démonie. Jerevinareo tsara izany tenin'i Jesosy. Ary efa nitsangana koa izy tamin'ny maty hoe indro ao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia vakio tsara ingeny maraka toko 5 zao ny teniny ihany sy ny Matteo toko 7 hoe ary ny tompo niara-niasa taminy. Ary rehefa niakatra ny an-danitra ny tompo dia jereo tsara ireo apôstôly nandeha nitory ny filazantsara dia voalaza ny tenin'Andriamanitra foana fa izao marina foana le hoe fiaraha-miasan'i Jesosy tamin'ireo apôstôly ireo. Any tokantrano any ianao manaraka ny afatr'Andriamanitra te. Eno tsara ry havana zany teny fikasana lehibe omen'Andriamanitra hoe mamela ny eloka rehetra ary manasitrana ny aretina rehetra. Veriko indray mandeha le tenin'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko 10 hoe tonga mba hanananareo fiainana be dia be. Ianao mandeha miasa miala maraina io ry havana mitady fiainana. Itsika rehetra manao ireo karazana
projet be deaibe isan-karazany eo amin'ny fiainantsika reo mitady fiainana ianao fa matetika tsy dia tena azony olona loatra ny tena tiany Jesosy ambara amin'ity atao fiainany ity. Ny Jesosy ry havana ny loharanon'ny fiainana dia tsotra. Asy miaiky-mieloka sy ny fahotanao ianao satria efa nitondra ny ny fahotanao izy teo amin'ny hazo fijaliana. Mila dingana zany ianao avy aminao zany finoana zany tenin'Andriamanitra zany. Veriko indray mandeha ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistiliny Jaona hoe mivavaka ozy mba ho ambinina sy ho salama ianao. Zany angery havana ny fiainany salama. Inona moa izay tsy manana fahasalamana mazava ho azy tsy tena mahita ny fiainana. Ianao manatrika ny tiafan'Andriamanitra ty ny tokantrano any. Inoko maromarina fa mila fiainana ianao. Androany hitondra ny tenin'Andriamanitra zay nambarako taminao teo engarika mba ho marina aminao zao fahamarinana zao eo amin'ny fiainanao fa tsy mandeha fotsiny. Maro amintsika ry havana mandeha fotsiny tsika miangona fa tsy tena miaina amin'ilay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Hitanao le tenin'i Jesosy tamin'ny Maria anabaviny Lazarosy. Jereo nge ty ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona 1:20 nahitanao an'io hoe raha ino anao androano ozy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ny tenin'ny Jesosy. I Maria io ry havana izy mirahavavy reo nge nanaraka ary niaino tsara ny afan'Andriamanitra zay natao. Fa zao ny zavatra hitanao amin'izy mirahavavy io tsy dia tena resy lahatra ary tsy tena mino loatra izy fa ity Jesosy ty ny fananganana ny maty sy fiainana. Ianao koa manaraka nyity toro-teniteny tokantrano any ry havana. Zao ny ambarako aminao raha ino anao androany. Raha ino anao fa nientin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotanao rehetra. Andray an'izany atao hoe tena fiainana ianao. Raha mino anao fa nientin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana teo amin'ny tenany keo tamin'ny alalan'ny diakapoka ny aretinao. Zao ny ataoko anao. Androany ianao atsapan'izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany ho sitrana ianao. Mitory teninao amin'izany fanambarana zany androany. Tena nahita mihitsy ny masoko tao anatin'izany fotoana nitoriako ny filazantsara zany. Tena nahita karazan'olona tao anatin'ny fadisom-panantenana mihitsy aho. Fa rehefa nanaiky zany tenin'Andriamanitra zany izy natsangan'Andriamanitra. Tratra ny kansera ve ianao ka ozy ny dokotera efa tsy sitrana intsony ianao androany. Minoany Jesosy tompo ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ekeo ny eloka sy ny fahotanao. Mino ianao fa nidiakapoka tamin'i Jesosy nefa nitondra ny aretina rehetra. Zay ny voasoratra eo. Ngamby ianao mety ametraka fanontaniana hoe tsy ilaina zany ny dokotera, tsy ilaina zany ny zao. Zah tsy miditra amin'izay androany fa izao ny any tomako anao androany. Raha ino ty tenin'Andriamanitra ty ianao. Tahaka ny Marta sy Maria. Tsarovy tsara efa maty efa hatrandro ange Lazarosy. Fa raha mino anao tsy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Eo amin'Andriamanitra ry havana dia izao indro zany Jehova ozy Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa ozy. Androany vavaka ho anao manokana amarana n'ity toro-teny ty aho. Faharoa tsara zay toro lalana zay. Jesosy Kristy maty ho anao teo ambony hazo fijaliana. Mitondra ny fahotanao rehetra. Androany mino an'izay ianao. Ekeo aza ny eloka sy ny fahotanao. Rehefa vitanao zay dingan'izay. Mino koa ianao fa nidiakapoka tamin'i Jesosy. Mitondra ny aretina rehetra. Aza ampiasaina ny sainao. Manaova tahaka amin'ny Petera hoe noho ny teninao dia mivavaka ary mino. Manaiky ny fahamarinana izany fanambarana izany atsapa ny herin'Andriamanitra ianao. Hivavaka ho anao manokana. Iriko ianao mba tena hino izany tenin'Andriamanitra izany androany mba ho ambinina ianao amin'ny zavatra izay ataonao. Ary ho sitran'Andriamanitra amin'ny aretina ianao satria izany ny teny fikasan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka manokana ho anao
jesosy tompo misaotra anao lehibe any amin'ny afatra ho androany inoko maromarina fa marobe ny olona zay manaraka ny tiafatra ty androany nitoriako teto fa tsy miovy ianao omalysenio ary mandrakizay nambarako teto fa mitondra ny eloka rehetra ianao ary manasitrana ny aretina rehetra nambarako teto fa izao tianao ny olona ho ambinina sy ho salama koa meteza ianao jesosy hikasika ny foniny olona rehetra zay mino zao afan'andriamanitra zao ny tokantrano andraisan'izany fahamarinany filazantsara anao zany ary dia misaotra anao lehibe misaotra indrindra tompo atolotra anao ny voninahitra atolotra anao ny dery amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo nanaovako izany vavaky izany amen